bonjour daholo indray tsika rehetra ny tokantrano any dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany ho amintsika mandrakariva. Ny tompony hiasa hitantana antsika amin'ny fiainantsika, amin'ny fahasalamana, amin'ny asa, ao tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina sy ny mety tsy voalazako teo dia ny tompo hiasa hitantana antsika ny amin'izany rehetra izany. Irosondrentsika zany ny amin'ny lesona amin'ny teny ity ary efa namarana mihitsy sika ilay lesona mikasika ilay hoe fanamasina iny tamin'ny lesona farany, mino fa mazava angamba mikasika an'izay zavatra izay dia ho fitiantsika kely fotsiny izy rehefa avy eo dia irosondrentsika amin'ny toyan'ny lesona izany. Ka alohan'ny zavatra rehetra nefa dia tsara ny mametraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra satria tsy mahefa manao na inona na inona isika raha tsy Andriamanitra no mitantana sy mivimbina antsika. Manasa antsika araka hivavaka tsika. Jehovah-Andriamanitra raha io, raha iny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, mankalaza anao zay raha io, midera anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay raha hatramin'izao ka ho mandrakizay. Voninahitra anio an'ilay naharan'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Voninahitra anio andry zanak'ondry ilay mpamonjy anay, ilay nisolovoana ho anay. Voninahitra ane ho anao Jehovah-Andriamanitra raha io, voninahitra ane ho anao Kristy Jesosy. Misaotra Andriamanitra fa mbola nomeno fotoana izay indray amin'ny tian'io ity ahafahanay hiara-hianatra sy handinika ny teninao. Ka tsy hainay ny tsy hametraka ny fotoana eo am-pelantananao satria tsy mahay na mahefa manao na inona na inona izay raha tsy ianao no mitantana anay. Ko mangataka aminao Andriamanitra raha io, mampianara anay raha io, ny teninao ianao amin'ny tian'io ity fa voninkaina izay vahoakanao. Sokafy ny fonay raha io, sokafy ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Raha io, mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky eo anatrehanao, tsy manana fahamarinana dia kely aza. Ka manatitra indray ny fifonanay eto anatrehanao. Eny, ninona mety mbola nahalatsaka anay na nahalavo anay dia hifonanay aminao zany. Na dia miezaka ary izahay, dia tsy amin'ny herina fahatanjahana fa mifanainao ry ihany. Fanainao rery ihany no andresena ny fakapanahy. Raha izay dia malemy fa hoy ianao Jesosy hoe, fa hoy ny apôstôly Paoly manao hoe ianao no herinay Kristy, ianao no tanjakay. Mahery izay amin'ilay mampahery anay. Ka atanjao ny finoanay ny Tompo, ampitomboy ny finoanay ary mihery izay andresenay ny fakapanahy, ny filan'ny nosy sy ny fanindriny sy ny filan'ny maro samihafa izany. Ka ninona mety nahalavo anay na nahalatsaka anay dia hifonanay aminao Andriamanitra ray. Mamindrafo aminay raha io, mamela ny elokainainao. Izay izy mbola mafiatoka ty sy madipo Andriamanitra ray. Ka tsy mihaino anatra na mihaino ny teninao fa mandeha amin'ny filanay na ny fanindrinay. Kanefa Tompo fantatray fa raha mandeha amin'izany izay dia lavo mandrakariva. Satria ny fihevitrao tsy mba fihevitray, ny lalanao tsy mba lalanay. Mamindrafo aminay raha io, mifona aminao izay ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mangataka aminao Kristy io, diovy amin'ny rahanao izay rehetrarehetra ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Aoka ny fanahinao Andriamanitra hitantana anay sy hivimbina anay ho amin'ny marina rehetra. Ho an'izay ny salama kosa Andriamanitra ray, ao ny sepotra, ao ny areti-po, ao ny areti-naty, ao ny diabeta, ao Tompo ny vai, ao ny sida, ao ny choléra, ao ny peste, ao ny areti-mandringana maro samihafa, ny cancer, ao ny areti-maso, ny aretina amin'ny sofina, ny aretina an-doha, ny areti-tratra. Eny Andriamanitra, ny tension sy izay mety aretina rehetra mahazo anay na rhumatisme na areti-kibo na fibrome, ninona Jesosy aretina mety mahazo anay dia aoka ray amindra fo aminay ianao, fa hoe ianao ny dia kapaka taminao ny fanasitranana anay. Ko mangataka aminao izay Kristy, aoka ny ilay dia kapaka taminao ilay fanasitranany aretina rehetra, anasitrana anay amin'izao fotoana izao dia ho sitrana izahay. Ka ny aretina rehetra izay voatonona teo, enina izay tsy voatonona aza fa nametrahana tanina sy vavahana, dia sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapaka taminy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray, ka lazay ny anaranao, mena voninahitra ianao ray. Fa ilay devoly Satana kosa Andriamanitra dia aoka tsy hanana anjara, tsy hanana pahefana amin'izao fampianarana amin'ny teninao izao. Ka ninona fanakorontanana hoentiny na amin'ny lafiny ara-teknika io, na eo amin'ny fampianarana io,
na any amin'ny ainao manjery zay nona ny tokantrano io na herinaratra io na internet io na ho tokantrano io na manodidina io niny nasan'ny devoly tompo hoentina manafika anay amin'izao ora fotoana zao na hoentina manakotabanay na hoentina mampahory anay ihany koa nasan'ny devoly miasa tompo amin'ny lafiny rehetra dia ravana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry zany sy ny herin'ny ny fofonain'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay lasa ny afo mandevina satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy minaran'i Jesosy. Ravy satana noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na dia kely aza na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana ny amin'izay voalaza rehetra teo ary na misy fampahoriana ary any tokantrano eny ataon'ilay ratsy dia efa levina ihany koa zany ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonain'i Jesosy. Dia rainy ianao Andriamanitra ray kalazay ny naranao mila voninahitra ny ianao dia ankehitriny izay ray ray hianatra ny teninao mety iza raha io ampianatra anay ny ianao fa vonikehino izay vahoakanao dia raina mandrakizay ny anaranao raha io ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io dia sokafo ny vonay raha io sy ny sainay matarana ny sitraponao dia anao ny aja raha io ny dera sy ny voninahitra ho anao sy ho an'ny zanak'ondry. Halleluia, amen. Metsika voninahitra ny tompo. Halleluia, halleluia. Mbola afaka ny fampivavaka indray tsika tamin'ity an'ity nankalazan'Andriamanitra sy nanome voninahitra azy ary mivavaka ny amin'ny makasika ny fiainantsika tsirairay avy. Irosarintsika ny amin'ny lesona raha niresakitsika tamin'ny lesona farany mikasika ilay hoe fanahy masina ary niresantsika betsaka tao anatin'izay mikasika ilay hoe fanahy mamitaka zany mikasika ilay hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra. Mino fa nazava ny lesona mikasika an'izy iny fa ny filazany zany ny filazan'ny olona manambara manao hoe ny any afantarana fa nandray ny fanahy masina ianao dia hoe ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia diso zany izay zavatra zay satria hitantsika eto satria ny zarazaraina zany le fanomezam-pahasoavana hitantsika famantarana maro samihafa. Ary ny lafiny anankiray ihany koa dia zao hoe le fiteny amin'ny teny tsy fantatra raha hitantsika teto le izy dia misy mpandika teny le izy fa tsy hoe misarababa fotsiny eo le olona miteniteny foana fotsiny le olona na le fiangonana iray manontolo miteniteny foana fotsiny dia tsy hisy mpandika teny akory le izy tsy fantatra akory hoe na ny zavatra tenenina mety manopy izy na manozona izy tsy fantatra zavatra tenenina eo dia efa tsy izy zany zay fa ozy izy ny apôstôly Paoly aleoko izy miteny fantatra dimy toy izay miteny tsy fantatra arivo ozy izy na hoe ray alina zay tsy fantatra ozy izy ary ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ozy ny apôstôly Paoly dia zao hoe mampandroso ny tenany ihany satria miresaka amin'Andriamanitra izy Andriamanitra mahalala zavatra tenenina io zany fa ny faminaniana ozy izy dia maninona ino ozy izy no mampandroso ny fiangonana ka raha mikatsaka zany ianao ny famezam-pahasoavana ambony indrindra ozy ny apôstôly Paoly dia zao aleo ny maminany ozy izy aleo ny maminany dia izay moa zany mikasika ny lesaka iny fa tsy hijerantsika lala satria efa niresantsika be no mikasika anazy iny izany ka ho famitinana zany le resaka hoe fanahy masina satria resaka teny amin'ny teny tsy fantatra ny resahako teo iny dia iverenantsika kely leo amin'le toko 210 ny andininy 7:30 toko 210 ao amin'ny Jauna zany Jauna toko 210 dia ny andininy 7:30 Jauna toko 210 dia ny andininy 7:30 dia rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha tonga ny fahamarinana dia izy no hitari-dalanareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Io fanahy io zany rehefa mirotsaka ao anatinao io dia zao mitari-dalana ho amin'ny marina rehetra zany izy io tsy manohitra ny fahamarinana mihitsy zany izy io ary izy tsy teny ho azy izy fa izay ho reny no lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo zany hoe izay ho miteny nomen'Andriamanitra azy zany no ampilazainy amintsika zany izy no mampionona antsika izy no mampahery le fanahy masina izany io raha ny fanahy masina zany mitondra anao ho amin'ny marina rehetra dia iny io marina rehetra io
Aolo izy ny teny soratra masina raha io manamasinana iny amin'ny fahamarinana fa nyteninao ny fahamarinana zany hoe mitondra antsika amin'ny fahamarinan'ny soratra masina zany io fanahy masina io rehefa mirotsaka fa tsy mitondra antsika amin'ny zavatra dala hoe nandray fanahy masina dia miogaoga fotsiny eo tsy fantatra iny ohatra ny olona mietsika tromba reny rehefa etsika tromba lozana izy zany raolona dia io no mitondra antsika fanahyn'Andriamanitra io zany mitondra antsika eo amin'ny marina rehetra fa ny fanahy mamitaka kosa dia zao mitondra antsika eo amin'ny fahadisoana dia io le antsoina hoe fanahy mamitaka zany le hoe mpamina ny sandoka satria ny miasa amin'ireny mpamina ny sandoka reny dia le fanahy mamitaka no miasa amin'ireny zany fanontaniana mipetraka zany dia ity rehefa hitantsika ny zavatra rehetra mikasika resaka hoe fanahy masina zany dia mahafaka mametraka fanontaniana amin'izay zany tsika manao hoe ianao io ary zany fanahy ny fahamarinana ve no mipetraka ao anatinao sa le fanahy mamitaka no mipetraka ao anatinao dia anjarantsika no mamaly an'izay satria mianatra momba ny fanahy masina tetisika dia fantatsika hoe inona zany ny fanahy ao anatinao fantatsika zany raha sendra diso ny nandraisanao ny fampianarana mikasika ny fanahy masina hatramin'izay dia fantatrao zany ny lalana tokony alehanao ankehitriny satria ny fanahy mitantana anao amin'ny marina rehetra ary raha mbola tsy nandray ny fanahy masina ihany koa no angatao io fanahyn'Andriamanitra io dia Andriamanitra mampirotsaka an'io aminao fa tsy mila mandeha amin'ny fiangonana zao mba andraisana ny fanahy masina dia tena le fiangonana koa miantso manao hoe tongava ty dia mahazo ny fanahy masina anao ametrahany tananao anao tsofiny eo anao fa nahafa ny miditra aminao tandreny satria ny fanahy zany dia zao hoe tsy hoe ny fiangonana ranina no manome ny fanahy masina hoe makany ananina no mandray ny fanahy masina fa ny fanahy masina dia angatahana amin'Andriamanitra io ao izy Andriamanitra mangatah dia omena ianareo manondonà dia hovahana ianareo mitadiava dia ahita ianareo dia hoy izy Andriamanitra manao hoe nareo na dia ratsy areo izy mahay manome zavatsoa ny zanakareo fa vao maika fa zaharainareo izay any an-danitra no angatahanareo moa tsy hame izany maimaimpona aminareo fa zany hoe angatahana amin'Andriamanitra zany hirotsaka amintsika hiasa amintsika izany ny ataon'ny apôstôly rehefa natahotra izy andeha hitoro ny teny dia nangataka izy Andriamanitra aokareo omban'ny fanahinao masina izy izy mba hahafana hoe mitoro ny teninao amin'ny fahasahina dia nirotsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina ary nitoro tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina izy zany hoe angatahana zany io fanahy masina io zay zany mikasika ny lesona ny amin'iny fanahy masina iny fa zao ny zavatra misy dia ity hotsofina ny trompetra fahafito hitsoka ny trompetra fahafito zany rehefa tapitra ty lesona mikasika ny amin'ny resaka hoe satria tao anatin'ny taorinan'ny fandrefesana ny tempolo zany resantsika le fanahy masina hoe mila fatarina koa le fanahy masina izay mirotsaka amintsika satria io zany no anasiana tomboka sehatsika zany dia ilay fanahy masina ary amin'ny matempolo ny fanahy masina atsika zany zay ny manao refeso ny tempoly ary isao zay mivavaka ao anatiny dia mila fataritsika le izy hoe iza maro ny fanahy masina miasa aminao sao dia mba fanahy izy io ka refy asina ny atao anaty-kato fa tsy le refin'Andriamanitra no miasa atao anaty-kato dia zay mahatonga ten'Andriamanitra miteny manao hoe izaho toetra ny fanahy rehetra dia mila zana toetra izy hoe araka n'le voalazan'ny soratra masina ve ty fanahy atao anatiko ty sa tsy araka ny voalazan'ny soratra masina ka rehefa vita zany mikasika an'le resaka hoe eo amin'ny toko farak 12 ny resaka hoe fandresesana ny tempoly sy ilay iresaka tsika rehefa avy eo mikasika le resaka hoe ina moa filazana azy ty hoe vavolombelona roa na hoe sampan'oliva na hoe oliva anankiroa iresaka tsika mikasika zavatra zay rehefa vita mikasika an'izay lesona zay zany dia hitritsika ny amin'ny resaka hoe trompetra fito zany ka alohany zany trofana ny trompetra fahafito dia zao hoe mila maninona mila refesina zany tsika satria raha tsy voarefy zany tsika raha tsy ao anatin'le refin'Andriamanitra zany tsika ka ho tsofo ny trompetra fahafito io dia inona ny zavatra mitranga dia tsy anisan'ny olom-bovonjy zany tsika satria nahoana tsy ao anatintsika zany le refin'Andriamanitra zany tsy ao anatintsika le refin'Andriamanitra ka alohany nitsofana ny trompetra fahafito zany dia zao hoe mila voarefy ny vahoakan'Andriamanitra mila tafiditra ao anatin'le refin'ny tempolo ny vahoakan'Andriamanitra dia fanontaniana mipetraka dia zao itsika ve anisany ilay namindra faritany ilay namindra borina zany hoe
anisan'le nivoaka n'le refin'Andriamanitra ve tsika sa tsy? Fa raha anisan'le namindra faritany tsika zany na ivelan'le refin'Andriamanitra zao tadidio tsara. Ny anarantsika teto mikasika an'izay hoe inona le refin'ny tempoly. Tao anatin'izay nyresaka tsika ny amin'ny fahafolon-karena, nyresaka tsika ny amin'ny fahavetavetany zao tontolo zao sy ny fanaony zao tontolo zao. Nyresaka tsika ny amin'ny sabatany Jehova, nyresaka tsika ny amin'ny rahany zanak'ondry, nyresaka tsika ny amin'ny ilay famorana mitondra ho amin'ny famorana zany dia ny fony firainao mitondra ho amin'ny finoana ary ny finoana mitondra ho amin'ny batisa. Nyresaka tsika ny amin'ilay Jesosy maty 3 andro sy 3 alina. Nyresaka tsika ny amin'ny fanahy masina izay manisy tombo-kase atsika amin'ny mahatempolo ny fanahy masina atsika. Izy no miasa ao anatintsika. Dia ny fanontaniana mipetraka dia ty hoe anisan'ilay namindra faritany ve tsika? Fa raha anisan'ilay namindra faritany tsika ka ivelan'ilay refy izay voaresaka teo dia tadidio fa fanahy mamitaka zany no mitoetra ao anatinao. Fanahy mamitaka zany. Io le fanahin'ilay mpaminany sandoka io. Raha anisan'ilay namindra faritany zany io ka tsy ao anatin'ilay refin'i Jehova dia tadidio fa fanahy mamitaka zany no mitoetra ao anatinao. Ary ny anjaranao dia any amin'ny fariafy sy solofara no anjaranao. Any no anjaran'ilay fanahy mamitaka any. Raha ohatra indray ianao ka ao anatin'ilay refin'i Jehova no misy ianao, ao anatin'ilay faritanin'i Jehova no misy ianao, dia ilay fanahin'ny fahamarinana no mitoetra ao anatinao. Ary ny anjaranao dia fiainana mandrakizay no anjaranao. Dia io zany safidin'ny tsirairay avy zany io. Safidin'ny tsirairay avy zany io fa tsisy hoe Katerina io fa zay zany mikasika ny lesona iny. Dia manao récapitulation kely zany tsika ny amin'ny zavatra hitantsika tamin'ilay resaka hoe alohan'ny dirantsika tamin'ny fandrefesana ny tempoly. Na hoe famerenana kely zany hoe maninona moa Jaune no nilaza hoe mila maminany indray. Verenantsika kely izy io any amin'ny Apokalipsy 10 zany. Verenantsika kely izy io amin'ny Apokalipsy 10. Mba ahafahantsika zany maharaka le lesona hoe inona ny antony nahatonga antsika nyresaka an'ireny zavatra nyresahantsika ireny hoe maninona no nyrefesina ny tempoly alohan'ny anoizantsika indray ny lesona satria mety tsoarantsika le izy rehefa aveo zany. Dia verenantsika ilay izy 10:10. Dia zao ny zavatra tenenin'ny ato manao hoe ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Dia mifanontaniana mipetraka dia ty hoe maninona moa tsy maintsy maminany indray? Inona no nahatonga antsika nyresaka ny hoe tsy maintsy maminany indray io? Dia ny antony dia tsotra ihany. Ny antony dia satria ilay fiankofana tamin'Andriamanitra na ilay fivavahana tamin'Andriamanitra zany dia adino indray. Satria fantatsika tsara fa tamin'ilay boky kely ny Daniel izay niresahantsika dia inona ny zavatra hitantsika tao anatin'izay? Nisy daty nomena tao anatin'izay ilay hoe 1844. Dia niverina indray ilay fivavahana tamin'Andriamanitra izay very tany aloha zany. Dia inona moa no naveran'io fivavahana tamin'Andriamanitra io fa tamin'ilay resaka hoe transition zany na hoe tetezamita teo amin'ny fiangonana Pergamosy izany. Zany hoe ny fialana teo amin'ny fiangonana apostolika na katy amin'ny fiangonana katolika romana. Dia rehefa very zany izay fivavahana tamin'Andriamanitra zay, dia nareo tsy nalala intsony ny tena fivavahana tamin'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra. Fa lasa nanahoana? Nifangaro tamin'ny fomba jentilisa ny fivavahana kristianina. Io fivavahana tamin'Andriamanitra very io nefa tafaverina zany izy io taty amin'ny 1844 satria naverin'Andriamanitra indray ireo fahamarinana izay tsy hita taloha intsony tahaka ny hoe sabata izany. Zany hoe tena nanomboka niverina indray nivavaka tamin'Andriamanitra zany ny olona tamin'ilay fahamarinana fototra izany. Ny zavatra nisany nefa dia ty io fivavahana tamin'Andriamanitra io rehefa nandeha ny fotoana dia very indray izy io. Satria nahoana? Natory ny fiangonana. Ary ny zavatra nisy dia ty hoe ny hevitena ho manana ny fahamarinana kanefa nanahoana? Efa tsy ao anatin'ilay fahamarinana intsony. Efa niresahantsika lavabe mikasika ny zavatra efa tsy iverenantsika intsony izay. Dia ny zavatra nisy mahatonga ilay teny niverina teto manao hoe
mila maminany indray araka le teniny hoe ary nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Dia inona le hoe maminany indray zany? Dia eo zany le hoe famerenana an'le fivavahana amin'Andriamanitra indray amin'ny lohany izany. Fiantsoana hivavaka amin'Andriamanitra satria adino zany le fivavahana tamin'Andriamanitra. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Josua mpanjaka teo amin'ny zanak'Israely. Zany hoe raha jerena nge ny tantaran'ny zanak'Israely sy tantaran'ny fiangonana kristianina dia misy itovizana zany le izy. Satria impirimpiry moa ny zanak'Israely no niodina tamin'Andriamanitra ka nanadino an'Andriamanitra. Dia rehefa nanadino an'Andriamanitra izy dia nanao nanadino ny tempolon'Andriamanitra sy ny fivavahana tamin'Andriamanitra. Dia rehefa nokapoan'Andriamanitra sy sazian'Andriamanitra izy dia taona maro aty aoriana na taon-jato dia niverina indray amin'Andriamanitra dia namindra fo an'Andriamanitra, namindra fo tamin'izy ireo Andriamanitra dia namerina ilay fahamarinana. Zay zany ny tantaran'ny zanak'Israely. Eo amin'ny lafin'ny kristianina koa zany dia nisy zay periody zay zany. Nisy koa zany zay teo amin'ny fivavahana kristianina izany. Dia jereo fa zay le antso ange satria le hoe mila maminany indray zany ianao satria adino indray le fivavahana tamin'Andriamanitra. Dia hitantsika zany zay antso zay aty amin'ny Apokalipsy 4:12 izy manao an'izay. Manako zany zay zavatra teny zay aty amin'ny Apokalipsy 4:12 ny 9:4. Ahoana izy eo amin'ny 9:4 dia zao ny teneny manao hoe ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona zavatra hitantsika tary amin'ilay 10:12 dia ahoana izy ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy firenena maro sy fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Dia inona le faminaniana resahana io? Dia io le zavatra resahana eto amin'ny Apokalipsy 4:12 ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Dia inona io antsony io anjely io filazantsara mandrakizay io? 7 izy dia miteny nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy eo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zany hoe fiantsoana zany iverina, fiantsoana ny olona rehetra sy ny firenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny fokom-pirenena hiankohaka sy hivavaka indray amin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahora n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ka miankohofy eo ny lohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Zany hoe fiantsoana indray zany hiankohaka amin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany satria very ny fivavahana tamin'ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izay zany no antony nahatonga antsika voaniditra tamin'ny 10:12 tsika ny amin'ny Apokalipsy nanao hoe tsy maintsy refesina indray ny tempoly. Zay ny antony nahatonga antsika nandrefy ny tempoly. Hoe refeso izy ny altara. Refeso ny tempoly sy ny altara izy ary minina isao izy zay mivavaka ao anatiny. Dia nandrefy an'izay zay no nataontsika teto zany. Satria very fivavahana tamin'Andriamanitra io dia nandrefy ny tempoly tsika. Nijerenao iza ary ny mivavaka ao amin'Andriamanitra? Iza ny ao? Iza ny tsy ao? Iza no mandingana ny tamboho? Mandingana ny fefy? Dia hitantsika teo le refy nandrefitsika. Dia zay ao anatin'izay refy zay zany dia ao anatin'ny refin'Andriamanitra izy. Zay tsy ao anatin'izay refy zay dia tsy manana anjara ao amin'Andriamanitra izy. Ary rehefa tsy manana anjara amin'Andriamanitra ianao dia any ivelany ianao zany. Any no misy ny fitomanina sy ny fikotroan'ifo izany. Dia iroso ary tsika zany amin'ny lesona manaraka indray zany eto dia ny zavatra ho resahantsika zany dia hoverenantsika vakina ilay 5 zany ka hatramin'ny eo amin'ny 11 zany vakintsika ny 5 verenantsika vakina mihitsy ny 1 amin'ilay 11 tsy maninona 1 ka hatramin'ny 4 verenantsika vakina zany zay Apokalipsy 11 1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hitantsika ary dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Apokalipsy 11 1 ka hatramin'ny 4. Ary nomena volotara tahaka ny tenao ary nisy nilaza tamiko hoe mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny altara ary isao izay mivavaka ao
fa nikanja eo ivelan'ny tempoly dia avelao ihany fa aza mba refesina fa nomenany jentilisa izany ka hanitsaka ny tanàna masina 2 volana izy ary moekoery ny vavolombeloko 2 ka aminany 900 andro izy sady tafy lamba fisaonana ireo lay azo oliva 2 sy lay fanaovanjiry 2 izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy hovonoana toy izany koa izy ireo dia manam-pahefana andrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahan-dranonana amin'ny andro aminaniny ary manam-pahefana mirahany koa izy ampody azy ho rasy amely ny tany amin'ny loza araka izay andro tiany na oviana ary efa tanteraka ny filazany dia hiady aminy kosa ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanono ka resy sy hafaty azy ary ny faty niampatra eny an-dalabe amin'ny tanàna lehibe izay atao araka ny hevim-panao hoe Sodoma sy Egypte sady tao koa no nanomboana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fantany atelonandro tapany ary tsy avelany alevina ao ampasana ny fantany ary ny mponina ambony tany mifaly azy karavoravo ary ifanaty zavatra izy satria nampangiry ny mponina ambony tany ireo mpaminany 2 ireo ary efa afaka ny atelonandro sy tapany dia nisy fanainaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao amin'ireo ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy ary nahareo feo mahery avy tany an-danitra izy 2 ka nanao tamin'ny hoe miakara aty dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny raony ireo ary nahatsindro azy ny fahavalony ary tamin'izany ora izany dia nisy horohon-tany mafy ka ravany ampafolon'ny tanàna ary maty tamin'ny izany horohon-tany izany ny olona 7,000 ary raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ny lanitra lasa ny loza faharoa indro afaingana ny loza fahatelo izay ny vaky teny mikasika an'iny fa ahoana kosa ozy izy eo amin'le andinin'ny faharoa ary zavatra nisy zavatra betsaka zany hitantsika tao anatin'izay zavatra zay fa hojerentsika miandalana ary mikasika an'io indray toy an'le lesona zany dia ahoana ozy izy eo amin'ny andinin'ny faharoa rehefa hitantsika zany teo amin'ny andinin'ny voalohany amin'le resaka hoe fandrefesana ny tempoly sy ny altara isao zay mivavaka ao anatiny dia hiditra zany sika amin'le andinin'ny faharoa dia inona ny zavatra resahana eo amin'ny andinin'ny faharoa teo amin'ny voalohany izy miteny hoe refeso ny tempoly sy ny altara ozy izy ka isao zay mivavaka eo aminy eo amin'ny andinin'ny faharoa dia zao ny teneniny fa nikanja eo ivelan'ny tempoly dia avelao ihany fa aza mba refesina fa omenany jentilisa izany ka hanitsaka ny tanàna masina 2 volana izy nikanja ozy izy izay ivelan'ny tempoly dia avelao ihany ozy izy fa aza mba refesina ozy izy ireo fa maninona ny aza refesina fa nomenany jentilisa izany ka hanitsaka ny tanàna masina 2 volana izy zany hoe tsy refesina ozy izy nikanja fa omenany jentilisa ary ny jentilisa dia hanitsaka azy mandritra ny afrina mandritra ny 2 volana dia toy izany ihany koa izy amin'ny andinin'ny fahatelo ary omekoery ny vavolombeloko 2 ka aminany 900 andro izy sady tafy lamba fisaonana omekoery izy ny vavolombeloko 2 ka aminany 900 andro izy sady tafy lamba fisaonana ijery koa tsika any amin'izany maninona no sena hitsahany jentilisa nikanja mandritra ny 2 volana hoe aza refesina dia faharoa manaraka an'izay dia teneny any koa omekoery ozy izy ny vavolombeloko 2 aminany inona koa zany vavolombelona 2 zany ary mandritra ny afrina ireo ny aminany dia mandritra ny 900 andro ao anatin'izay 900 andro zay zany izy aminany ty vavolombelona 2 ty ary tsy vitany hoe aminany fa hitafy lamba fisaonana ihany koa inona ny hevitra n'izany zavatra zany mbola hojerentsika mikasika an'izay fa ny zavatra hojerentsika voalohany zany aloha dia zao misy fepitaona nomena zany eto misy fepitaona nomena eto eo amin'ny andinin'ny faharoa izy dia miteny manao hoe aza refesina ozy izy nikanja ny tempoly
fa maninona nomenany jentilisa ozy izy mba hanitsaka ny tanàna masina 12 volana izy misy fempotona nomena zany eto hoe nomenany jentilisa ozy izy ikanja io pazarefesina de mandritra ny afrina izy ny anitsaka ny tanàna masina io zany mandritra ny 12 volana fempotona nomena zany eto 12 volana de eo amin'ny andininy fahatelo koa mbola misy fempotona ray nomena koa ary omeko hoe ny vavolombeloko roa ka aminany 700 amberivo andro izy sady mitafy lamba fisaonana misy fempotona nomena koa zany eto 700 amberivo andro aminany ny vavolombelona roa amin'ny fotoana io izy ary itafy lamba fisaonana inona ny hevitra ny fempotona io de io fempotona io zany nomena io hoe 720 volana sy 700 amberivo andro na ataontsika amin'ny teny frantsay hoe 42 mois sy 1260 jours de zao fempotona ray mitovy zany reo fa tsy hoe samy hafa hoe nyray 12 volana de hafa io nyray 700 sy 200 amberivo andro hafa io fa iray ihany zany reo satria ny 12 volana ihany zany no manome 700 sy 200 sy arivo andro ny 12 volana ihany zany no manome 700 sy 200 sy arivo andro de io fempotona zay nomena io nefany i 12 volana io sy 700 sy 200 sy arivo andro de efa hitatsika io tamintsika nianatra an'ilay boky keliny Daniel teo amin'ny toko 10 tamin'le calendrier prophétique ny Daniel zany nahitantsika an'izay zavatra zay de raha mijery sika jerentsika kely ao amin'ny Daniel toko 7 de hitatsika io fempotona io zany ao amin'ny Daniel toko 7 ny andininy 520 de zao ny teneniny ato de tsika ny amin'ny Daniel toko 7 de ny andininy 520 Daniel toko 7 de ny andininy 520 rehefa hita de vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary teny anohatra ny avo indrindra izy sy ampahory ny olomasony avo indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna ary atolotra ny tanany ireo ambara-pahatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro inona ny zavatra nomenany jentilisa teto nandritra ny 12 volana de hoe nikanjan'ny tanàna masina navela nitsaka ny tanàna ny kanjan'ny tanàna masina izy nandritra ny 12 volana ny zavatra hitantsika ihany koa de zao ao anatin'le 700 sy 200 sy arivo andro de hoe mitafy lamba fisaonana ozy izy le vavolombelona roa inona koa ny hevitra an'izany eto nefa ny zany de hitatsika arak'le nresahana tamin'le hoe 12 volana teo hoe anitsaka ny tanàna masina mandritra ny 12 volana zany ny jentilisa de ahoana ozy izy eto raha vakitsika le teny eo amin'ny andininy 520 tapany faharoa de zao miteneniny eto ary atolotra eny tanany ireo ambara-pahatapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro de eo amin'le tapany voalohany izy de miteny ary iteny anohatra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olo masiny avy indrindra ary hitady anova fotoana sy lalàna ary atolotra ny tanany ireo ambara-pahatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro eto zany misy fampahoriana ny olona masina zany eto de hoe atolotra eo tanan'le mpampahory ny olo masina nomen'Andriamanitra mandritra n'inona mandritra ny fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro de io fetrandro ray io na fetrandro roa atsasaky ny fetrandro io de io zany io ihany no manome 12 volana io ihany koa no manome 700 sy 200 sy arivo andro ho resahantsika io mikasika an'izay ho ataontsika nikajy mikasika an'izay fa le fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro ihany zany io manome 12 volana io manome 700 sy 200 sy arivo andro de eo amin'ny apokalipsy toko 1 ary andininy 7 de teneniny an'iny koa izy io hoe 3 andro sy tapany koa ny lazaina anazy io any amin'ny Daniel zany izy lazainy hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro aty amin'ny apokalipsy ihany koa izy de lazainy izy io fa tonga de teneniny hoe 3 andro sy tapany ny lazany anazy io apokalipsy toko 1 andininy 7 apokalipsy toko 1 de ny andininy 7 de zao no lazainy azy eto ahoana izy eo amin'le andininy 7
vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny atelonandro sy tapany ary tsy avelana levina any am-pasana ny fatany. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny atelonandro sy tapany ary tsy avelana levina ao am-pasana ny fatiny. Eto zao ny zavatra hitantsika dia inona ny zavatra hitantsika sady? Leo ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena maro. Ireo zany le voalaza etsy ambony le hoe ny jentilisa zany. Le jentilisa no resahana eto zany. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny fiteny maro dia misy mijery ny fatiny atelonandro sy tapany. Eto ny lazainy azy indray atelonandro sy tapany zany hoe 3 andro sy tapany zany ny lazany azy eto. Zany hoe le 240 volana zany manome 990 andro. Manome ihany koa fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro na ihany koa lazaina hoe 3 andro sy tapany. 3 andro sy tapany izany. Inona zany ny zavatra resahana eto? Na le any amin'ny Daniel na ato amin'ny Apokalipsy dia ny zavatra resahana zany mikasika le hoe 990 andro, satria araka le tenenina teo hoe ny 240 volana ny fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro ny 3 andro sy tapany dia io ihany zany no manome le 990 andro. Ka mandritra ny 990 andro io zany, inona zany no zavatra mitranga amin'ny foem-potoana io? Misy fampahoriana zany io ny olona masina ao anatin'ny foem-potoana io. Fampahoriana ny olona masina zany, fampijaliana ny olona masina ny zavatra resahana amin'io zany. Mandritra n'le 990 andro. Dia 990 andro ara-paminaniana zany izy io. 990 andro ara-paminaniana zany izy io. Ka raha ny ray andro zany araka nefa zay mantsy le kajy ataontsika zany manao hoe ny ray andro ara-paminaniana dia manome herintaona arabaky teny zany. Ray andro ara-paminaniana dia manome herintaona arabaky teny. Ka le 990 andro zany ara-paminaniana dia manome 990 taona. Le 990 andro zany manome 990 taona izany. Dia iverenantsika kely indray fa mety sao dia mbola misy sy naharaka an'izay indray efa hitantsika teto zay any amin'ny nomeritsika mijery an'izay. Nomery 470 ny andininy 430. Nomery 470 ny andininy 430. Nomery 470 ny andininy 430. Dia ahoana hozy izy ato? Vakitsika kely mikasika an'io. Araka nisan'ny andro 700 izay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray osoloana taona iray no hitondranareo ny elokareo 700 taona, ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo. Ny andro iray ozy izy osoloana taona iray. Dia jerentsika koa ty amin'ny Ezekiela 4 dia ny andininy 5 sy ny 9. Jerentsika koa ty amin'ny Ezekiela koa izy miteny an'izay. Ezekiela 4 dia ny andininy 5 sy ny 9 izany. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'ny Jesosy izany. Dia zao ny vaky ny teny. Ary ataovy eo ambany mandry ny ilanao ankavia ka ataovy eo aminy ny fahotanin'ny Israely, koa araka nisan'ny andro andrianao toy izany nitondranao ny helony. Fa izao dia manao fetrandro ho anao mitovy amin'ny taonan'ny helony, dia 70 amin'ny 300 andro, ka hoentinao ny heloky ny taranak'Israely. Ary efa tapitra ireo dia ataovy eo ambany mandry kosa ny ilanao ankavanana, ary aoka hitondra ny heloky ny taranak' Joda 70 andro ianao. Ny indray andro no ataoko solon'ny herintaona ho anao. Ny indray andro ataoko solon'ny herintaona ho anao. Ka ny iray andro ara-paminaniana zany dia hosoloana herintaona arabaky teny. Ka le 990 andro ara-paminaniana zany manome 990 taona izany.
le 100 andro ara-paminaniana zany manome 100 taona izany. De eo moa ny zavatra andresantsika zany de zao hoe raha manao le kady zany sika mikasika an'izay de tsy maintsy mijery tsika ny amin'ny resaka hoe calendrier nampiasain'ny Daniel zany na fampiasa tamin'ny androny jaune. Inona ny calendrier nampiasain'izy ireo tamin'ny vanim-potoana zany? Calendrier jios ny nampiasaina zany sy ny calendrier babyloniana ny nampiasaina tamin'izany vanim-potoana zany. Ka ny calendrier jios sy ny calendrier babyloniana de manaraka ny calendrier-ny volana izany na hoe calendrier lunaire. Ka calendrier-ny jios na calendrier babyloniana io de manome firy andro izy io ao anatin'ny taona anankiray, manome 360 jours. Manome 360 jours. Zany hoe ny calendrier jios zany na ny calendrier babyloniana de manome 700 andro zany ny taona anankiray. 700 andro ny taona anankiray. Ary ny volana anankiray de manome firy? Manome 30 andro ny volana anankiray. Manome 30 andro ny volana anankiray. Ka raha manao kady zany tsika mikasika le hoe 12 volana. Ny 12 volana zany de zao firy andro zany 12 volana izany. De ataotsika ny kajy satria ny volana anankiray de manome firy? 30 andro. De ataotsika zany ampitombotsika 30 zany zay 42 fois 30 zany. 42 fois 30. 42 fois 30 de manome firy ny 42 fois 30? Manome 1260 jours. Manome 1260 jours. Fantatsika fa 1260 jours de 1260 années. Zay ny mahatonga hoe ny 42 mois de manome 1260 jours. De 1260 jours moa zany manome 1260 années izany. Ny fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro ndray. Raha raisitsika ndray zany io le tenin'ny Daniel io de raha araka le tenin'ny Daniel de zao zany ny fetrandro ray manome raha amin'ny raha ny contexte ny Daniel zany jerena. Io fetrandro ray io zany manome herintaona. Fetrandro ray zany manome herintaona. Herintaona zany manome firy andro. Ny herintaona manome 360 jours. Le fetrandro roa ndray zany manome firy andro. Ny fetrandro roa zany de zao hoe 360 fois 2 zany. Zany hoe ny fetrandro roa zany manome 720 jours. Fetrandro roa zany manome 720 jours. Ny atsasaky ny fetrandro ray 360 zany divisé par 2. Zany hoe 180 jours. Ny atsasaky ny fetrandro zany 360 divisé par 2. Manome 180 jours. Ka rehefa atambatsika zany reo 360 jours plus 720 jours plus 180 jours de manome firy zay? Manome 1260 jours zany zay. De mametraka le hoe 1260 jours zany zay. Hoe ny fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro manome 1260 jours. Zay 1260 jours zay nefany fantatsika fa 1260 années izany. De zay zany no mahatonga le hoe ilay 42 mois zany na lay fetrandro ray, fetrandro roa, atsasaky ny fetrandro na le hoe 3 andro sy tapany de manome firy zany zay? Manome 1260 jours foana zany zay. Izay manome 1260 années. Satria 1260 jours prophétika zany manome 1260 années arabaky teny izay. Ka mba hijerentsika zany io fepitoana an'le fanenjehana io na fampahoriana ny olona masina io mba ahafahantsika mampifandray an'izany an'le Daniel sy Apokalipsy de i John zany amin'ny zavatra tenenin'ny John ato de mampatsiahy izy ny zavatra tenenin'ny Daniel. De zavatra ray ihany nefa ny zavatra resahan'izy ireo mikasika le fanenjehana zany sy le fampahoriana an'le olona masina zay resahana eto zany. Jerentsika kely le izy satria fotoanan'ny fampahoriana sy ny fanenjehana zany io fotoana io. De jerentsika eo amin'le Apokalipsy 12 aloha ny verentsika kely. Apokalipsy 12 ny andininy ny faharoa. Apokalipsy 12 de ny andininy faharoa.
Dia izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny kianja eo ivelan'ny tempoly dia avy elao ihany. Fa aza mba refesina fa nomenany jentilisa izany, ka hanitsaka ny tanàna masina 12 volana izy. Ny kianja ozy izy eo ivelan'ny tempoly dia avy elao ihany, fa aza mba refesina fa nomenany jentilisa izany, ka hanitsaka ny tanàna masina 12 volana izy. Dia izao nilazany Daniela anio any amin'ny Daniela 9:7. Jerentsika kely zay. Daniela 9:7 dia ny 9:10. Zao nilazany azy ato. Daniela 9:7 ny 9:10. Dia hono izy izy. Ary nialehibe izy ka niatra tamin'ireo marobe eny amin'ny lanitra. Ary nisy nazerany ho amin'ny tany ireo marobe sy ny kintana ka nohitsakitsahiny. Ahoana izy izy? Eo amin'le tapany faharoa. Ary nisy nazerany ho amin'ny tany ozy izy ireo marobe sy ny kintana ka nohitsakitsahiny. Nisy nazerany ozy izy ireo marobe sy ny kintana ka nohitsakitsahiny ozy izy. Dia ato izy dia ny zavatra teneno amin'le Apokalipsy 12 dia ny tapany faharoa dia hoe nomenany jentilisa izany ka hanitsaka ny tanàna masina 12 volana izy. Iza zany ho hitsakitsahany io mandritra n'le 12 volana. Dia zavatra ray zany no resahan'le faminaniana eto. Dia io zany no maneho an'ilay fanitsakitsahana ny olona masina sy famonoana ny olona masina zany no resahana eto. Fampijaliana sy fampahoriana ny olona masina zany ny zavatra resahana eto. Mandritra n'ilay 720 andro izany. Zany hoe tena naharitra zany le fampahoriana ny olona masina. 720 andro. Tena hoe natratra 1000 ans mahery mihitsy ny fampahoriana ny olona masina izany. Dia izao koa toizantsika le vaky teny zany mba ahafahantsika manazava izy. Jerentsika Apokalipsy 12. Andininy fahatelo. Toizantsika eo amin'le andininy fahatelo. Inandray zavatra resahana eto. Apokalipsy 12 dia ny andininy fahatelo. Apokalipsy 12 dia ny andininy fahatelo. Dia hono izy eto. Ary omeko hery ny vavolombeloko roa ka aminany 720 andro izy sady tafy lamba fisaonana. Omeko hery ny vavolombeloko roa ka aminany 720 andro izy sady tafy lamba fisaonana. Inona indray ary zany ty vavolombelona roa ty izay lazaina fa aminany eto mandritra ny 720 andro. Maminany izy ireo nefa maninona? Milazaina fa mitafy lamba fisaonana ihany koa zany izy ireo. Dia raha mijeritsika zany mikasika ny raha ijeritsika mikasika ny vavolombelona roa dia tsy maintsy miverina kely indray tsika zany eo mikasika amin'le resaka ireo hoe fandresesana ny tempoly. Teo amin'le fandrefesana ny tempoly zany dia zao hoe ahoana izy Jaona zany nasaina nandrefy ny altara sy izay mivavaka eo aminy. Zany hoe ny fahitana izay nomena zany amin'le andininy voalohany dia mikasika ny vahoakan'Andriamanitra eo anivon'ny tantara ny fiangonana zany no resahana amin'le hoe Isao izay mivavaka ao aminy ka refesiny tempoly. Io fahitana izay nomena io zany amin'ny andininy voalohany dia mikasika ny vahoakan'Andriamanitra zany. Le vahoakan'Andriamanitra zany no refesina, zay no resahana amin'io. Ka ny vahoakan'Andriamanitra nefa dia zao, le vahoakan'Andriamanitra izay voarefy eo anatin'le refin'ny tempolin'Andriamanitra. Dia zao nahazo inona izy ireo? Nahazo iraka izy ireo na nahazo mission zany izy ireo. Dia ny mission'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo dia maninona? Aminany. Zay zany ny mission'ny vahoakan'Andriamanitra aminany. Ka ny mission izay ataon'izy ireo dia zao mahakasika ny vaninandro farany zany. Zany hoe mijoro vavolombelona ny amin'ny fanambarana izay omen'Andriamanitra. Zany hoe avy any ambony izany. Mijoro vavolombelona ny amin'Andriamanitra ny amin'ny fanambarana izay omen'Andriamanitra avy any ambony. Ka izay no mahatonga le hoe le zavatra resahany Jaona eto zany na le fanambarana izay ambarany Jaona eto mikasika le hoe vavolombelona roa dia ampitahina zany io vavolombelona roa io
am'le vahoaka an'Andriamanitra zany a mpaminany satria ny vahoaka an'Andriamanitra dia zao nahazo ireo zay voarefy zany dia nanina asena maminany zany ny vahoaka an'Andriamanitra zay voarefy. Jereo tsara angely teny any amin'ny apokalipsia any amin'ny Petera ao nozy izy ny apôstôly Petera manao hoe fetsika ozy izy dia fanjakam-pisorona sy firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tena nozy izy anambara ny hatsarana ozy izy anambara ny hatsaran'Andriamanitra sy ny fahazavany mahagaga. Zany hoe rehefa natsoina ho an'ny Kristy tsika dia ianao mijoro vavolombelona ho an'ny Kristy, mijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra. Ka ilay vavolombelona roa eto zany dia ampitahaina amin'ilay vahoaka an'Andriamanitra mpaminany satria ny vahoaka an'Andriamanitra izay mitondra ilay tenin'Andriamanitra dia manina maminany zany izy mitondra ny tenin'Andriamanitra iny. Maminany izy mitondra ny tenin'Andriamanitra iny. Fa hojerentsika lalindalina mikasika an'io vavolombelona roa io satria ilay vahoaka an'Andriamanitra zany dia mitondra ilay fanambaran'Andriamanitra. Io fanambaran'Andriamanitra io nefany io le fijoroana vavolombelona zay ho ataony mikasika ilay vavolombelona roa. Dia iresaka tsara zany tsika hojerentsika tsara hoe inona ary zany ny tena tiany tenenina amin'ity vavolombelona roa satria ilay vahoaka an'Andriamanitra zany ampitahaina amin'ilay vavolombelona roa. Zany hoe mitondra ny vavolombelona roa ilay vahoaka an'Andriamanitra zany manambara ny vavolombelona roa ilay vahoaka an'Andriamanitra ka inona ary ity vavolombelona roa ity zany. Inona io fanambarana io zany. Dia jerentsika eo amin'ny apokalipsia eo ihany sika zany. Mandeha dia mandeha koa ilay fotoana. Aloha resantsika manaraka. Aloha resantsika manaraka fa tapitra ilay fotoana raha voatoizantsika zao dia lasa mihoatra ny fotoanantsika. Fa ho resantsika zany amin'ny lesona manaraka zany miresaka zany tsika. Satria vahoaka an'Andriamanitra zany arak'ilay teneniko teo amin'ny tianako ilay resaka dia zao hoe mpaminany ny vahoaka an'Andriamanitra satria mitondra ilay hafatr'Andriamanitra. Dia ilay vahoaka an'Andriamanitra zany ampitahaina amin'ilay vavolombelona roa zany. Dia hoe ilay vavolombelona roa izy nasena maminany mandritra ny 910 andro. Kanefa mitafy lamba fisaonana. Zany hoe ilay vahoaka an'Andriamanitra zany mitondra an'io fanambarana io vavolombelona roa io. Inona nefa ny vavolombelona roa io zany? Zay lazaina fa mitafy lamba fisaonana. Dia ho jerentsika mikasika an'izay zany amin'ny lesona manaraka zany tonga dia eo no izantsika ny lesona. Saotra antsika naharitra ny lesona tamin'ity anio ity. Vavaka tsika ary. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Tsy amin'ny herina fatanjahana fa mifanahinao rery ihany. Misaotra ny hafanahinao izay niasa tao anatinay. Nahafahana nitondra izay fampianarana izay. Ataovy eo am-bavanay iray ny teninao ary ataovy eo an-tsainay. Ary ampitomboy eo anatinay izany mba hivelomanay amin'ny teninao. Ka dia isaoranay ianao izay vita indray tamin'ity an'ity. Isaoranay ianao ihany koa raha izay mbola atao amin'ny ho avy. Dia raina mandrakizay ny anaranao ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Dia ho tain'Andriamanitra tsika rehetra. Baibai daholo ary. Manaraka indray. Cherchez ma femme.